Aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady 8 Aogostra 2022 alahadin'ny Martiora, na alahadin'ny FTM koa komitin'ny fanorenana ny tsangamaton'ny Martiora. Idera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika, aoka omanina eo am-pelantanantsika ny salamo 730 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ary ny andininy fahafito. Aorin'izay dia ny hira voalahatra. Ndeha hiara-mitsangantsika ry havana. Ideran'ny tompo ary sika manao hoe ideranao amin'ny foko rehetra eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka iderany anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana aza aho, dia amelolahy ianao. Anindrotra ny tananao anohitra ny fahatezeran'ny fahavaliko ianao, ary amonjy ahy ny tananao ankavanana. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, mideranao zahay. Fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahatalanjona ianao, lehibe ny herinao, lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famindramponao. Misaotra anao zahay. Ny amin'ireo Martiora dia eo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina, nanomboka hatramin'ny Stefana, ary teto Madagasikara nanomboka tamin'ny Rasalama Martiora sy ireo maro hafa. Nijoro tamin'ny finoananao izy ireny, nafoy hatramin'ny ainy ho fijoroana vavolombelonao, ka nahatoky hatramin'ny fahafatesana. Lesona sy fianaranao anay izany, dia mba omeo anay koa Tompo, ny aharitra hatramin'ny fahafatesana, ny ahatoky hatramin'ny fahafatesana, tahaka ireny Martiora ireny, ka mahafoy ary manatanteraka asa tsara, satria efa noforonina olombavao tao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ianao Jesosy no efa nitenina nanao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Ny ainan'ireo Martiora tokoa zany, noho ny aminao Jesosy Kristy ilay efa maty ho famonjena anay, kanefa nitsangana tamin'ny maty koa ho fanamarinana anay. Manoloana izany teninao zany, manoloana ny fiainan'ireo Martiora, mahatsiaro menatra sy mangahiay zahay, satria mora mivadika, mora miovaova, tsy navita ny joro vavolombelonao na tamin'ny teny na tamin'ny asa. Koa ankehitriny mangata-pamelana aminao zay Andriamanitra, mamela reny elokay, ary esory aminay ny fahotanay, esory aminay ny fahadosoanay rehetra, dia aoka ho diovina amin'ny fanainao masina zahay, noho ny amin'ny famonjena izay efa nitanterahan'i Jesosy ho fisoloananay teo amin'ny hazo fijaliana. Raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka izay atolotra ao,
misaotra ray eo fa tia anay ianao, mamindra fo ianao, mamela heloko ianao. Dia omeo anay koa ankehitriny ny ho tianao hatramin'ny fahafatesana, ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa rehetra. Dia atrehofenao ary ity fotoana ity, ampahirezanao ny fiangonana indray, ary ataonay ho voninahitra ao samy rery zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy anay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny tenin'Andriamanitra sika riavana, anomboana an'izany dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ampitombona aminareo ny rakizy ny fiatanan'i Jesosy okitsika. Tsangana rakizy ankehitriny hanao ny hira fa 477 ny andininy faharoa. Hira fa 477 dia mitsangana ny ankizy rehetra. Sika rakizy misaotranao zay Jesosy okinay eo fanomenao fotoana hiainona ny teninao, dia mitenena Jesosy fa vonina hiaino izahay mpanombokelinao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianareo rakizy. Ny tenin'Andriamanitra izay natokana ho antsika androany rakizy dia araka izay voasoratra ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina 4:7 ny andiny ny 7:20. Kolosianina 4:7 ny andiny ny 7:20. Kolosianina 4:7 ny andiny ny 7:20. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Amen. Ary na inona ny ataonareo, izay ny tapany voalohany teo. Inavy moa rakizy ny zavatra ataontsika? Mandeha milalao tsika, milalao daholo ny ankizy rehetra. Mandeha mianatra tsika, mety manao raharaha koa tsika, be da be ny zavatra ataontsika ankizy. Fa ny tenin'Andriamanitra androany dia miteny hoe: na inona ataonareo, izay rehetrarehetra ataontsika zany, dia atao ahoana hono? Atao amin'ny fo. Rehefa mahita sary fo indray tsika rakizy dia inona ny tonga ao an-tsaintsika? Fitiavana. Zany hoe atao amin'ny fitiavana zany. Raha mandeha mianatra zany tsika dia atao amin'ny fitiavana. Ary rehefa ataontsika amin'ny fitiavana amin'ny fianarana dia lasa mora mahay tsika. Lasa vetivety tsika dia mahay, dia lasa afaka fanadinana. Raha mandeha milalao tsika ka ataontsika amin'ny fitiavana zany, tsisy miadiady tsony ny mpinamana rehetrarehetra, fa mifankatia tsara daholo. Raha manao raharaha tsika ka ataontsika amin'ny fitiavana zany, dia ho vita tsara koa ny raharaha izay ataontsika. Nefa indraindray ohatran'ny sarotra be manatanteraka an'izany. Fa mba hampamoramora ny fanatanterana izay asa ataontsika amin'ny fo izay dia atorin'ny tenin'Andriamanitra antsika ilay izy hoe atao tahaka ny ho an'iza hony? Tahaka ny ho an'ny Tompo. Raha mandeha milalao zany tsika dia tahaka ny ho an'ny Tompo ny lalao izay ataontsika. Raha mandeha mianatra tsika dia tsy hoe atao izay hafafalifaly amin'ny mpampianatra, fa atao izay hahafaly an'izy.
atao izay hahafaly an'ny tompo Jesosy tompontsika. Ninona ataontsika dia ataontsika amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'iza hony fa tsy ho an'ny olona. Andeha raha antsika mamaky ilay teny teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Dia asiantsika fiantsika kely izay teny izay mba hahafahantsika ankizy mitadidy azy tsara. Rehefa manao tsika hoe na inona dia ataontsika ohatra ny hoe zavatra rehetrarehetra, ary na inona ataonareo dia rehefa eo atao amin'ny fo dia makato amin'ny fo indray ny tanana dia atao amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Averintsika izay fiantsika izay sady hitaditsiksika ny tenin'Andriamanitra no hamaranantsika anazy. 1, 2, 3. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka sika tompoko. Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina, saotra anao izay tamin'ny tantananao anay ka tonga eto amin'ity tempolo masina ity. Ide resaka laza ny voninahitra anao ary iaino ny teninao. Ny mpanomponao tompon'anjara amin'ny famakinan'ny teny Jesosy dia ianao ny ampiteny azy araka ny sitraponao, ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra dia ianao koa no ampiteny ny vavany hanome an'izany hafatra izany. Ary izahay miaino dia ianao Jesosy no ampisimiko an'izany teny izany eto anatinay, aizany mandray azy ahafantarana ny sitraponao, ka tsy ho mpiaino miaino fosiny ihany izay hamitaka ny teninay, fa ho mpiaino pakatoa ny sitraponao izay ho ambaranao aminay. Ary dia handray izany sy ampisimiko n'izany anatinay, ary dia ho volovolombelonao ny fiainanay manontolo, ho voninahitra nareo ry ihany. Dia petrapetratananao mandrakariva ny fiainanay Tompo, amin'ny anaranao masina Jesosy Kristy, Tompo sy Andriamanitray, no naovana izao vavaka izao. Amen. Salamo faharaiky amin'ny telopolo. Salamo faharaiky amin'ny telopolo, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, ianao no alofako, aoka tsy homenatra akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny fahamarinanao aho, atongolany amiko ny sofinao, fangihana monjy ahy. Aoka ho vatolampiko fiarovana mafy ahy ianao, sy hibatery fiarovana amonjenay. Fa aram-batoko sy hibatery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy. Anafaka ahy amin'ny fandrika rato izay nafeny ny amandrianay ianao, fa ianao ny fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko, fa efa nanavitra ianao Jehovah, Andriamanitra ny fahamarinana. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no itokiko. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindraponao aho, fa nahita ny fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahiko. Ary tsy mba nangejay teo an-tanan'ny fahavalo, fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Dia mbola hotoizantsika famakinan'ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Matio 2:20, andimy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio 2:20, andimy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Rehefa hita vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mihaino fa hanoharana hafa koa, nisy lehilahy tompo-trano nanao tany maloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny tao-pahavokarana, dia niraka amin'ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ary anankiray no vonoiny, ary anankiray nitorahany vato. Dia naniraka amin'ny mpanompo hafa koa io indray izy, maro noho ny teo,
fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova, andeha ho vonoatsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tamboaloboka dia namono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tamboaloboka, ataona hoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, hataony loza tokoa ny andringanany izany olon-doza izany. Ary ny tamboaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay ny lavo mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka magaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra amin'ny voniny. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovy no ianjerana dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseho ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fata ny fanotena no lazainy tamin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Amen. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina, izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 andininy faraiky amin'ny 20 ary faranana amin'ny 9 andininy 1. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosofona, ianareo dia manohitra amin'ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataony razanareo ihany no ataonareo koa. Iza tamin'ny mpaminany ny tsy nenjehan'ny razanareo novonoiny azy ireo izay naminany ny fiavian'ilay marina. Izay ianareo no tonga mpamadika sy mpamono azy ankehitriny, dia ianareo izay olona mahazo ny lalàna tamin'ny nanoloran'ny anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Noho nandre izany ireo dia lotika ny fony ka nihidy ny vazana taminy izy. Nefa feno fanahy masina i Stefana ka noho ny banjana ny lanitra dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ka hoy izy, indro hitako ilay lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary niantsoantso mafy ny olona sady nanampy-tsofina no niara-ny rohitra teo aminy, dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ary nitorabato azy. Nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo iray antsoina hoe Saul ireo vavolombelona, ary ny olona dia nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny femahery hoe Tompo, azo atao elona ane izao ota izao. Rehefa nilaza izany izy dia nody mandry, ary Saul dia nankasitraka ny namonona ny Stefana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangantsika anao nira hitsenana ny toriteny.
mipetraka ny fiangonana. Mbola ho ampitomboana aminareo hatrany ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho toriana amin'izao aladiny martiora zao dia izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 1:5 hatramin'ny toko 9 ny 1:1. I Stefana izay isan'ireo nanao ny raharahany dekôna fitolahy voalohany tao amin'ny fiangonana kristianina voalohany, maty martiora voalohany, ary voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12:20 mihitsy izany mahamartiorany Stefana izany. Teto Madagasikara koa dia Rasalama na Rafaravara Rasalama no maty nolefonina teto Ambohipotsy ny 14 Aogositra 1730, martiora kristianina malagasy voalohany, ary taoriny dia maro koa ireo maty martiora noho ny amin'izany fijoroana ny amin'ny maha-kristianina izany. Ny fanontaniana dia ny hoe mbola misy martiora avy ankehitriny, na ny hoe mbola misy samijoro tahaka ny martiora ve ny kristianina sy ny fiangonana ankehitriny. Isan'ny loharan'ny poirana sy ny orenan'ny fiangonana kristianina na ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mantsy ireny martiora ireny. Ka dia mitodika amintsika fiangonana manontolo mihitsy ny afatry ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity anio ity. Tsy ny fiangonana mitondra ny anaran'ny martiora ihany, tahaka ny hoe Rasalama Martiora Ambohipotsy, fa ny fiangonana manontolo mihitsy antsoin'ny tompo ho fiangonana martiora. Ahoana ary zany atao hoe fiangonana martiora zany? Araka ny ambaran'ny soratra masina eto, arak'izay niainan'ny Stefana izay maty martiora eto amin'ity soratra masina novakiana ity. Voalohany ry havana, ny fiangonana martiora dia mijoro ho vavolombelon'ilay marina mandrakariva. Mijoro ho vavolombelon'ilay marina mandrakariva. Ny teny hoe martiora dia avy amin'ny teny grika hoe martis, izay midika hoe vavolombelona ihany amin'ny teny malagasy. Eto i Stefana dia mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay marina, arak'izay vao misoratra eto, arak'izay ambarana eto eo amin'ny 12:20. Tsy vao izy anefa no nanambara sy nijoro ho vavolombelon'ilay marina, fa efa nisy mpaminany maro talohany nilaza ny amin'izany fiavian'ilay marina zany, dia ny Mesia zany, Kristy zany, Jesosy Kristy zany. Novonon'ny jiosy reny, izany hoe izay nilaza nanambarany amin'ilay fiavian'ilay marina. Ary eto koa Stefana izay mijoro ho vavolombelon'ilay marina dia hovonoiny. Mariana nefa ry havana, fa raha nanaraka tsara ny vaky teny teo isika dia misy karazana vavolombelona anankiroa eto. Ny vavolombelona voalohany dia ireo vavolombelona mandainga ny ampangany Stefana ho miteny ratsy an'Andriamanitra, arak'izay hita eo amin'ny toko 9 ny 17 sy izay novakiana ihany koa eo amin'ny 17. Vavolombelona mandainga milaza fa i Stefana dia miteny ratsy an'Andriamanitra, ary zany no nentin'izy ireo anamelohana sy toram-bato azy. Izay ny karazana vavolombelona voalohany eto, fa tsy izay ilay iantsonan'ny fiangonana, tsy izay ilay ijoroan'i Stefana. Fa ny karazana vavolombelona faharoa eto dia ilay vavolombelon'ilay marina, vavolombelon'ilay marina. Zany no voambara ao amin'ny teny izay nambarany Stefana. Rehefa ny teny mahitsy, ny teny marina nanoloanan'ireto vavolombelona mandaingy reto izy eo amin'ny 12:20 dia zao voasoratra hoe iza ny mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo, eny novonony aza izay mpaminany izay naminany ny avian'ilay marina. Ary ankehitriny
dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Vavolombelon'ilay marina ny mpaminany, izay nilaza ny fiaviany. Vavolombelon'ilay marina Stefanina eto, izay milaza sy manambara marina fa Jesosy Kristy no ilay marina tonga hamonjy ny mpanota. Zany no fijoroana vavolombelona nataony Stefanina. Nahatezitra ireto vavolombelona mandaingy zany ka nahatonga azy ireo hifofo ny ainy Stefanina. Ny fijoroan'ny Stefanina ho vavolombelon Jesosy Kristy dia tsy tamin'ny teny ihany anefa fa voambara teo fa Stefanina zany dia anisan'ireo fitolananao ny raharahany dekônina, ary fantaro sy tsarovo tsara fa ny asan'ny dekônina raha arak'izay voasoratra tao anatin'ny asan'ny apôstôly ity zany dia tsy ny hoe ny fanatazan-drakitra ihany akory na ny famakian-teny ihany, fa ny asan'ny dekônina dia ny fiahiana sy ny fiantrana ireo manano tena, ireo mpitondra tena tamin'izany fotoana izany. Zany hoe manatanteraka asa soa, manatanteraka asa tsara eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiarahamonina. Ary tena fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy ny fanatanterahana izany asa izany. Ny tena martiora ary dia izay mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy amin'ny asa, ary zany mihitsy no efa tenin'i Jesosy Kristy raha hiakatra ho any an-danitra izy. Hoy Jesosy manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny 9. Raha mampitany tantaran'i Stefanina sy Jesosy Kristy isika, indrindra amin'ilay fotoana hafatesana eto, dia mahita fa tena mitovy, tena misy itovizany betsaka izany tantara zany. Tsy tonga ho azy zany, fa izany dia midika fa ny vavolombelon'i Jesosy Kristy, ny vavolombelona marina, vavolombelon'ilay marina dia manahaka an'i Jesosy Kristy, manaraka ny dian'i Jesosy Kristy, manao ny asan'i Jesosy Kristy. Zany no vavolombelon'ilay marina, zany no vavolombelon'i Jesosy Kristy. Miseho eo amin'ny fiainany manontolo izay mahavavolombelon'i Jesosy Kristy azy zany noho ny fanekeny ny fitarian'ny fanahy masina izay efa nomena azy. Ny vavolombelona mandainga kosa dia arak'izay ambaran'i Stefanina eto hoe manohitra ny fanahy masina mandrakariva. Ka dia tsy hainy zany manaiky an'i Jesosy Kristy zany, tsy hainy zany mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy zany, tsy hainy izany manao ny asa tsara arak'izay an'rahan'i Jesosy Kristy zany. Ny fanontaniana ankehitriny dia ny hoe tena mijoro amin'ny mahavavolombelon'ilay marina azy tahaka ny Stefanina sy ny Rasalama Martiora tokoa ve ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay ankehitriny, ka hitantaratra amin'ny teniny, hitantaratra amin'ny asany izany mahavavolombelona azy zany, izany mahamartiora azy zany, isika zany. Samiry avy antsika mandiny teny, indrindra amin'izao fotoana ankatoky ny atrehana ny synôda lehibe fa 7 zao. Aoka ho fotoam-pandinihan-tena, ho fotoam-pibebahana izao fotoana izao. Ahatonga antsika tokoa ho vavolombelon'ilay marina, ho vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy amin'ny asa tsara rehetra. Hialao ny asa ratsy rehetra, fa isika izay voavonjy tao amin'i Jesosy Kristy dia voavoatra hanao asa tsara rehetra sady vavolombelon'i Jesosy Kristy zany. Hialao ny fifanaratsiana, fasan'ny olona manohatra ny fanahy masina zany, tahaka ny nataony reto fariseo sy mpanora-dalàna izay nanenjika sy ny fofoniain'i Stefanina ireto. Vavolombelona mandainga no miainana zany, fiainan'ny fifanaratsiana sy ny fifankahalana zany. Hialao ny endrika tsy fahamarinana rehetra, endrika tsy fahamarinana rehetra, na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona tsy fahamarinana, fa ny vavolombelona mandainga no manao izany, fa tsy ny vavolombelon'ilay marina. Hialao ny endrika kolokolo rehetra, fa tsy mpanao izany ny fiangonana, tsy mpanao izany ny kristianina, na eo amin'ny raharaha ao amin'ny fiangonana zany, na eo amin'ny fiainana andavanandro izay andraisan'ny kristianina andraikitra eo amin'ny firenena sy ny fiarahamonina. Hialao izay rehetra tsy maneho an'i Jesosy Kristy ilay marina,
na amin'ny teny avoaka ny vavantsika na amin'ny asa izay ataontsika. Fiangonana vavolombelona ilay marina sika, ka i Jesosy Kristy ilay marina no aoka aseho amin'izay rehetra atao, amin'izay rehetra ho tapahana ao amin'izany fivoriana synôda lehibe izany, amin'izay rehetra ho tapahana sy ho tanterahana any amin'ny synôda pary sy paritany sy ny fitandremana rehetra any. Ny filazantsara izay toritsika dia aoka ho asa misy fiantraikany tsara eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Aoka ny fiangonana tsy ho trano mijoro ho haingo tanàna fotsiny, na ho vakoka fotsiny, ho tantara fotsiny, fa ny fiangonana dia ho fiangonana mitondra fahavelomana, mitondra fiainana ho an'ny manodidina, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny firenena. Fa izany ny mahavavolombelon'i Jesosy Kristy ilay marina antsika. Fiangonana mahafoy, dia tahaka an'ireo martiora nahafoy hatramin'ny ainy koa ho an'ny tompo. Fa ny tompo dia nahafoy ny zavatra rehetra, nahafoy ny lampany, nahafoy hatramin'ny ainy ho fanavotana antsika. Ny fizoroantsika ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asa no ahafantaran'izao tontolo izao sy hatsapahana izany fitiavan'Andriamanitra izay no tanterahany tao amin'i Jesosy Kristy izany. Tsy fiangonana vavolombelona sika raha variana fotsiny amin'ny fiainana sy ny raharaha ao anatiny, amin'ny fampandehanan raharaha, fa izay nanirahana antsika dia ny joro vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra. Koa lahoery ary aoka ny fiangonana martiora, mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay marina mandrakariva. Zay ry havana ny voalohany. Fa ny faharoa, ny fiangonana martiora dia mijoro ho mahatoky mandrakariva na dia manoloana ny fahafatesana azy. Mijoro ho mahatoky mandrakariva na dia manoloana ny fahafatesana azy. Ny 550 sy ny manaraka no milaza izany. Ovakina ny 550 sy ny 550 ary mitsambikiny eo amin'ny 590 sika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Stefanina feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe: indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Dia mitsambikina ny amin'ny 550 sy ny 580 sika misy nivavaka ataon'i Stefanina rehefa ho faty izy. Hoy Stefanina hoe: ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nando alika izy ka niazo tamin'ny feo mahery hoe: Tompo, aza atao elony anie izao ota izao. Ry havana, tsy nampiamotra ny Stefanina ny aromotana sy ny famonoana narangaranga ny reto fahavalony ireto. Ny mahagaga eto dia izao: ireo mpamono, ireo hamono an'i Stefanina zany, noromodromotra, niantso tamin'ny feo mahery, sady nanetsy tadinina nanampitsofina hoy ny soratra masina. Ny hevitra izany dia hoe tsy te hiaino intsony ilay marina izay nambaran'i Stefanina izy ireo, satria tsy zakany izany, satria tsy marina no nataony. Dia nitapena ny sofiny ary nirohatra izy ireo hitoram-bato hamono an'i Stefanina. I Stefanina kosa na dia nanoloana an'izany olona marobe vonona ny hamono azy zany aza, dia feno fahatoniana, feno fahatokiana, ary tsy ilay fikorontanana sy tabataba teo no hitan'i Stefanina, fa nibanjina nijery ny lanitra izy dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ny mahazatra antsika dia hoe Jesosy Kristy rehefa niakatra any an-danitra dia nakaiza nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa eto dia inona ny voalaza? Nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Ny hevitra izany dia ny hoe Jesosy Kristy ilay mitsangana eo dia vonona ny hitsena, ary efa mitsena mihitsy sy handray an'i Stefanina ho any aminy, ho ao amin'ny fanjakany, handova ilay fiainana izay efa nampanantenainy izay rehetra tia sy mino azy. Dia izany no mahatonga an'i Stefanina hivavaka eo amin'ilay 550 sy ny 190. Mitovy amin'ny vavaka nataon'i Jesosy mihitsy rehefa ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy nanao hoe: Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Tompo, aza atao elona anie izao ots izao. Tena mitovy mihitsy ilay izy. Fa ny mahasamihafa azy kely fotsiny
tamin'i Jesosy maty dia hoy Jesosy hoe raha eo am-pelantananao no apetrako ny fanahiko. Ny Stefana hoe Jesosy tompo raiso ny fanahiko. Ny hevitra zany revana dia zao fanambarana sy fijoroana vavolombelona indray koa zany. Efa eo amin'ny fotoana hafatesana mihitsy dia mbola mijoro vavolombelona ihany Stefana fa tena Andriamanitra tokoa izy Jesosy Kristy. Ny vavolombelon'i Jesosy Kristy dia mijoro mahatoko mandrakariva na dia manoloana ny fahafatesana azy. Ka dia mbola mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ihany zany Stefana eto na dia efa ho faty azy. Haitsika loatra ry havana ny tenin'ny tompo ary amin'ny Apokalipsy 2:2 ny 10:10. Raha mahita isika dia raha tsika mamaky zany. Asan'ny Apôstôly 2:2 ny 10:10. Apokalipsy azafady 2:2 ny 10:10. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe aza matahotra izay efa heretanao. Indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary anapahoriana afoloana. Vakitsika mafy eto. Ary aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Avereny tsara hoe ary aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tsy zavatra mandeha ho azy ny fiainana maha-kristianina, ny fiainana maha-fiangonana, fa fiainana martiora hiaretan'ny zavatra maro ao anatin'ny fanoloran-tena feno ho an'i Jesosy Kristy. Efa nampiomanin'i Jesosy Kristy antsika zany aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Efa nampiomanin'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy ho enjehantsika, ho ankalaintsika, ho atao ao an-tranomaizina isika. Eny ho vonoana aza ny sasany. Efa nampiomana antsika ao amin'izany ny tompo. Saingy izy no efa nanome toky fa manomery atsika, momba atsika ary miteny amintsika manao hoe aza matahotra izay hiaretanao. Natahotra ve Stefana teto sa tsy natahotra? Tsy natahotra izy. Hitany ve ny haromotan'ny olona sy ny fahavononan'ny olona mono azy? Tsy hitany zany. Fa ny hitany dia ny lanitra, ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy Kristy nitsangana efa hitsehana azy. Raha variana mijery ny olona isika, raha variana amin'ny ny vavan'ny olona manenjika sy manaratsy atsika isika, dia ho kivy, ho ketraka. Fa raha manao tahaka ny Stefana isika mibanjina ny lanitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny Jesosy Kristy izay efa vonina hitsehana sy handray atsika any amin'ny fanjakana. Ary ny fahitantsika an'izany voninahitr'Andriamanitra, ny fahitantsika an'izany Jesosy Kristy izany amin'ny finoana no mahatonga antsika ahery amin'ny teny, amin'ny asa, hijoro vavolombelony eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ry havana malala ao amin'ny tompo, Jesosy Kristy dia nenjehina, novonoina ary naharitra tamin'izay nanirahanirainy azy izy no ilay tena vavolombelona marina, nanambaran'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary ny finoana sy ny fanekena azy, ny fanarahana azy, izany no ahazoana fiainana mandrakizay koa. Amin'izao fotoana izao tena hita mibrioka ny fiainan'ny olona, ny amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny fisainana, ary raha mitory ny filazantsara amin'ireny olona ireny ianao na mananatra azy dia hoy ny valitenin'ny olona hoe aza midikiditra amin'ny fiainanay, aza midikiditra amin'ny fiainan'ny olona. Fa izao Jesosy Kristy dia tena te hiditra amin'ny fiainan'ny olona mihitsy, tena te hiditra amin'ny fiainanao, te hiditra amin'ny fiainantsika tsirairay izy, tena te hanome antsika fiainana izy. Hoy izy hoe izao avy mba hanana ny fiainana dia fiainana be dia be. Tsy izay heverin'ny olona ho fiainana ny fiainana, fa ny heverin'ny olona fiainana mantsy dia ny filibana ao anatin'ny fahafinaretana sy ny filaninofo, ao anatin'ny fahotana zany. Zany no heverin'ny olona fiainana. Fa izay nahatongavan'i Jesosy
dia ny anafaka antsika amin'ny fahotana ary ny anome antsika ny fiainan'Andriamanitra dia ilay fiainana tsara, ilay fiainana masina, ary zany ny fiainana mandrakizay. Zany no iantson'ny tompo atsika, ary zany no andrahan'ny tompon'ny fiangonana hitory sy hizara fiainana ho amin'ny olona rehetra. Mety ho enjehantsika ao anatin'izany satria tsy tian'ny olona miaina ao anatin'ny fahamarinana, satria mety manelingelina ny fidiram-bolany sy ny zavatra azony. Mety ho ankalain'ny olona tsika ao anatin'izany satria manelingelina amin'ny olona amin'ny filibany, amin'ny filan'ny nofo. Mety ho ankalain'ny olona tsika amin'izany lazainy fa miseho masina, miseho izao sy izao. Fa izao, izany mihitsy no niantsona antsika. Dia tsy ireny no jerena sy ifantohana, fa ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay efa mitsena antsika ka handray antsika ho any aminy. Ry Stefana, ry Rasalama Martiora, ry Rafaralahandre Mazoto Martiora sy ny sisa, na dia nitoerin'ny maro azy, ary na dia noelohin'ny mpanjaka azy, na atoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy niova, tsy nivadika, tsy niala tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Isika koa mijoroa ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ry havana malala, namela fianarana ho antsika ny Martiora, kanefa isika mihitsy ankehitriny no antson'ny tompo ho Martiora, ho vavolombelony. Aoka hijoro ho vavolombelon'ilay marina mandrakariva isika, ary aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny teny sy amin'ny asa tsara rehetra, fa amin'izany no efa niantsona antsika sady lalana andovatsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika ny fiadanana. Ivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao indrindra izahay no ny amin'ny teninao vao nironesinay teo. Vonina trany izay hanatanteraka ny asa tsara toa amin'ireo Martiora, ary tao ihany koa izahay mba hijoro vavolombelona toa amin'ireo Martiora izay nisy teto amin'ny firenenay. Koa ny fanahinao masina anie no irinay hiasa ao anatinay, atotosanay izany. Misaotra anao ihany koa izahay Tompo no ity andro anio ity izay natokana ho fahatserovana ny finoana nanan'ireo Martiora malagasy teto amin'ny taninay. Ankehitriny dia mangataka aminao izahay hitantananao ny asan'ny fiangonana FJKM. Io ny filoha sy ny tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratongany mba hiasa araka ny sitraponao hatrany. Mangataka aminao ihany koa izahay mba hanatanterahanao soma tsara ny sinoda lehibe izay kasaina atao afaka andro vitsivitsy. Ny herin'ny fanahinao masina anie hiasa mahery amin'ireo mpandray anjara rehetra, apetraka aminao ny fanomanana ny fitaovana rehetra ampiasaina any sy ny trano andraisana ny mpivory rehetra. Ny fiarakodia izay hitondra azy ireo ihany koa dia apetraka eo ampelantananao. Io ihany koa Tompo ny asan'ny FTM izay asa eo anivon'ny FJKM, mba ankasitrahanao anie ny asa rehetra kasainay hatao. Mangataka aminao koa izahay Tompo ho an'ny firenenay. Io manokana ny filoham-pirenena izay mitantana izao firenena izao, omeo hery mandrakariva izy mba ahafahany mitarika anay amin'ny tena sitraponao. Matoky izay fa ianao ny tantana azy mandrakariva sy ampahery azy, na dia sarotra somafy ara ny lalana diavina. Ary izay vahoakanao koa anie mba hankatoa izay holazain'ny mpitondranay. Rainay izay ny an-danitra, eo amasinany anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra,
omenay an'io zany nasaza ho anay ary mamela ny ilokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. eo am-pitsanganana no anambarantsika ny finoantsika araka ny fanekempinoana apôstôlika. mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly raha nanampaka Pôntio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray sy tompo avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fisanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharan'ny fiangonana isika dia ny tompona ndraikitra ao amin'izany no hitondra amintsika ny filohan'ny FTV FJKM. dia mbola tonona amintsika mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisantsika amin'ny fanahy masina dia toy indray ry havana ny raharaha eto anivon'ny komity fanondrenana ny tsangam-baton'ny Martiora. Anio araka ny efa voalaza teo dia andro anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny ireo Martiora teto an-tanindrazantsika miombona amin'izany itsika rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara isaorantsika tompony fitantanana. Isaorana manokana amin'izany koa anefany ny fiangonana trano vato Rasalama Ambohipotsy izay mampatrano izao fanompoam-pivavahana izao. Isaorana andray aman-dreny mpitandrina amin'ny vady ny mpirom-piangonana sy ny tompona andraikitra rehetra ny dekona sy ny mpievitra rà izay nanaiky natanterahana izao. Isaorana manokana koa ny anareo antoko-pira iaina izay nanao izao fotoan'izao zava-dehibe na dia eo ary ny aditsina andraikitra maro samihafa. Ny voninahitra amin'izany sy ny fitahinana dia hirotsaka mandrakariva ho aminareo ary indrindra fa ny fiangonana rehetra eto amin'ny ty fitandremana ity. Tsy manadino izay ny afifaby izay mikarakara izay mampita izao fanompoam-pivavahana izao. Isaorana feno koa ianareo satria mifanolotanana feno ho amin'izany asa an'Andriamanitra izany. Dia izay no teny fisaorana fa arak'izay raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana amin'ny taona roa amby roapolo sy amby roa arivo ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny amin'ny 520 amin'ny 100 taona nandefonana sy namonoana ireo malagasy nanaiky hanara-dian'i Jesosy Kristy tompontsika ka nanaiky ala tao anatin'ny maizina rehetra izay niainana teto an-tanindrazantsika. Noho izany indrindra ry havana rehefa nandalo ireo ravitra sy ny fankatoavana maro samihafa dia navelan'ny tompony komity omaly natanteraka ny fifidianana ireo komity ny fankalazana ireo izay ho tonono vetivety amintsika izany voninahitr'Andriamanitra ny fanolorantenany sy ny farisehen-dahatrany ny amin'ny hoe miorena amin'ny asa tsara rehetra. Arak'izany dia ny filohan'izany komity izay anainga antsika fitandremana rehetra ny amin'izany dia Andriamatoa Ratsimba Arsan Rivo. Ny filoha-mpanampy dia Rakoto Maefa Arnora William René. Ny mpitahiry vola dia Andriamatoa Andriamanamianta Rivo. Ny mpitantsoratry ny vola Andriamatoa Rasafindrazaka Kristien. Ny mpitantsoratry ny fivoriana dia Rakotondrasomamy ary ireo mpanolotsaina dia ireto avy Andriamatoa Zakandrambe Gérard, Andriamatoa Rakoto Mahafalinarjon, Andriamatoa Randria Nanjanirina Mario, mpitandrina amin'ny fitandremana Ambodiafotsy ary Ramatoa Rasoa Marimaka Bodindraanja. Dia ny fanahy masina ny fitahin'ny tompony ho amin'izy ireo izay nanolo-tena hanao izao asan'Andriamanitra izao. Izao fanompoam-pivavahana izao moa dia nandraisin'ireto olona reto anjara. Ny nitarika amin'ny fotoana nitondra ny ten'Andriamanitra ary mbola noditra antsika ny trodrany dia ny mpitandrina eto amin'ny fitandremana Andriamatoa Ramanatsoa Dany. Ny 10 minitra ny sekolelady izay norenesintsika teo dia Ramatoa Randria Miarambolana Iratra Sarobidy. Ny mitondra zao atr'izao dia ny filoha araka ny teny teo Ramatoa Ramalalandray Mivoangy. Ireo nandray anjara tamin'ny vaky teny ny testameta taloha dia
ny filoha raha malala ndray mivoanga ny testameta vaovao raha matora velojana normamy izay mpanolotsaina ao anatin'ny komity ary namaky ny epistily kosa dia raha matoa raha soa marimaka bodon-dranja mpanolotsaina ihany ny nitondra ny vavaka melohan'ny vakiteny moa dia andre matoa raha kotoarso mamy ary ny nitondra ny vavaka taorinany tokoteny dia raha matoa raha soa manarifara isorantsika feno a izany rehetrarehetra izany mahatoky izay ry havana fa nyvoninahitr' Andriamanitra io tamin'izany amaranako izao raharam-piangonana izao a dia izao ny afatra entinay komity fandrenana nitsangam-baton'ny Martiora amin'ny FTV FJKM ho atsika vahoaka an'Andriamanitra eto anivon'ny FJKM ry havana ho aminareo mandrakariva amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika ny komity fandrenana nitsangam-baton'ny Martiora ko FTM FJKM dia misaotra an'Andriamanitra no nahafahantsika miombona amin'ny andro anio ity na dia teo aza ny lalan-tsarotra no dia avintsika niresantsika tamin'ny firenena maro zany a tamin'ny aretina sy ny zava-manaikina maro samihafa fa ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika kosa dia ny hoe miorena amin'ny asa tsara ity volana aogositra ity zany ho anantsika izany ary indrindra mifanojiny amin'ny anatanterahana synota lehibe antenaitsika fa nanotonom-bavaka na ny fikasana dia Andriamanitra no namarina izany fa fifaliana ho an'ny komity a ny mahatsiaro fa mifanondro-njija ary afaka manana anjara izay a ny mitondram-bavaka sy mampiaina antsika rehetra ao anatin'izany ina ary no atao ny atao ry havana dia satria hitondram-bavaka aloha tsika araka ny tenena teo a ny amin'ny fahatanterahany izany synota lehibe izany fa raha ny asa miandra ny komity kosa dia ao zay fanatanterahana ny jobily fa ny fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny fahadimy-valopolo amin'ny 100 taona ka dia manangy atsika rehetrarehetra sady ry havana mba hitrotro am-bavaka indrindra fa reo a komity a sy ny brao an'izany fankalazana an'Andriamanitra izany ny tanjona moa dia efa natomboko izany kanefa noho ny amin'ny zava-misy a dia Andriamanitra mbandahatra azy dia le fahatanterahana izay ho atolotra ho fananany FJKM ilay kianja eny amin'ny kolejy teolojika Ivato izay kianja manaraka izay takiana amin'ny fahafahana manatanteraka fanatanjahantena amin'ny endriny rehetra sady ho fananany FJKM io a no ahafahana mampidi-bola ho fijorona koa vavolombelona apetraka ao amin'ny taranaka faramandimby ka rehefa manitsaka izany tongotra izy ireo dia atsiaro izy ireo fa misy Martiora teto an-tanindrazana ary mbola velona ny vahoaka malagasy miaina amin'izany ka nahatsangana izany tsangam-bato izany isaorana feno a ianareo rehetra nitondram-bavaka ny fitandremana tsy nanadino ny rakitra ho an'ny komity ny fandrenana ny tsangam-baton'ny Martiora ireo zanaky ny fiangonana izay nomen'Andriamanitra ny fameza-pahasoavana ka nanolo-tanana na nitondra fitaovana izy na nitondra izay fahaizana rehetra tompelatanana Andriamanitra manankaream-pahasoavana ireny havana mbola anonitra ireny a ary mbola mpitombo avizato eny a eo anivonareo ho atsika izay efa nanolotra andrakitra na dia tao azy zany atao hoe fiboana dia isaorana ifenanareo fa tsy nanadino ny asan'Andriamanitra mbola afaka manonitra kosa nefa izay tsy nahefa izany ary ny tenanay fa isokatra ity volana ity ka hiazakazaka tsika nolotra andrakitra azy azo hoterina ao amin'ny FTV FJKM ariana fahadimy avaravarina 300 fa raha nananteny ry havana hoy ny tompo a miorena tsara miorena amin'ny asa tsara indrindra ko ny ten'Andriamanitra entina mitinanay azy dia ny ao amin'ny Filipianina toko fa 7 ny anjeny voalohany amin'ny andao sika hiara ezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara ka anio fa martiritsika ka voninanao ny asan'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ho atsika rehetra kosa amin'ny famitraposiny fiantrano antanteraka ny rakitra isika ny hira 570 no iraina dia ho tatazan'ny diakona ny rakitra mijanona ny hira rehefa voataty ny rakitra Oh
mitsangana ivavaka noritra ny rakotra isika. Andriamanitra ho anao avokoa ny zavatra rehetra, ianao no mameanay ny zavatra rehetra koa, ary isan'izany ny vola mankarena, ny tena sy izay rehetra eo aminay. Koa ino ankehitriny, avy amin'ireny fanomezanao reny dia manolotra izahay, entinay ho fisaorana sy fankasitrahana anao, ary ho marika ny fanoloran-tenanay koa hanao ny asanao mandrakariva, hijoronay vavolombelonao ka ahery amin'ny teny sy ny asa. Dia raisy tompo ho antakasitrahana eo anatrehanao zany, ary taioha tanteraka ny asa izay kendrenao azy, dia ny fitoriana ny filazantsara sy ny fantarana ny fanjakanao ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Amarana izao fotoana izao sika ny havana eo am-pisanganana no tanterahantsika ny hira manaraka 750 ny andiny voalohany, dia ho raisina ny tsodrano ary ny tsodrano ny hira voalahatra. Raisa amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitay anareo ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Petraka mibavaka manginy isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.